telopolo ny andiny voalohany sy ny faharoa izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Topetrakantsika eo amin'ny fotsika ny tanantsika dia hivavakantsika hoe Jesosy azaha mihitsy izany. Mahatsiaro fa sambatra Andriamanitra satria navelanao ny eloko. Mahatsiaro Andriamanitra fa tena ianao mihitsy nanarona tamin'ny fitiavana ary nanesitra ny fahalotoko sy ny fahotako rehetra. Sambatra Jesosy satria manan'Andriamanitra mijery isan'andro isan'andro. Tsy mba manadino any Andriamanitra. Ao anatin'ny ady atrehako tsy irery izany aho. Ao anatin'ny zavatra tsy maintsy lalovako tsy mandeha irery izany aho. Ao anatin'ny fahaverezan-tsaina nanan'ny olona maro za feno ny tolotsain'ny fany masina. Mitarika isan'andro isan'andro mba tsy ho diso lalana, tsy ho mora-kivy, tsy alahelo fa ho feno fifaliana, irehatra amin'ny fifaliana isan'andro isan'andro. Misaotra tompo ny amin'ny fitiavanao, misaotra raha eo ny amin'ny fahatsaranao. Tsika rehetra andao iaraka samy misaotra tsika. Isaotra an'Andriamanitra ny amin'izay rehetra efa nataony Jesosy teo amin'ny fiainantsika. Isaotra amin'ny antsipiriany. Jesosy hoe na amin'ny fitepony foko ary Jesosy dia isaorako anao. Na ny fafahako mijoro isaorako anao Andriamanitra. Mankasitraka fa tena tiako be mihitsy Andriamanitra ny fitondranao amin'ny fiainako ary fantatro fa tsy mba diso kajy ianao. Fenao Andriamanitra mahay mandahatra sy mandamina ny zavatra rehetra. Aoka ny teniko Andriamanitra dia tsy ilay teny nofiko fa aoka ny teny avoaka ny vavako dia fanamarinana ilay teny izay nilazainao hoe ny fanahin'ny rainao no ampiteny anay Andriamanitra. Tsy atahotra intsony izay Jesosy satria fantatra efa ao aminay ianao, miaraka aminao izahay ary ankohaka foana anatrehanao izay Jesosy. Alleluia. Amen. Ataontsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Amen. Ataontsika no fahafantanantsika ny amin'ny lanitra. Ataontsika hitoy ao anatin'izany fisaorana izany. Aza reraka ny vavantsika misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tena mitoy ao anatin'ny fisaorana izay Jesosy. Ty fotoana ity indray dia fotoana tokany manokana. Ahafahanay tena hoe mijery anao Jesosy. Ahafahanay tena hoe miombina aminao. Tsy tonga eto izay jeren'ny olona Jesosy. Tsy tonga eto izay hoe ho amin'ny antony hafa Jesosy. Fa tonga eto izay Jesosy dia hifantoka aminao manokana Jesosy. Jesosy tena mankasitraka anao Jesosy. Ny amin'ny fiainanay manokana Jesosy. Mame voninahitra anao satria tena tsara ianao eo amin'ny fiainanay Tompo. Tsy takatry ny saina ny fahalebiazanao eo amin'ny fiainanay Jesosy. Na ny tombonandro mbola omenao anay ara Jesosy dia efa tsy voavidim-bola izany satria maro ara. Na mety hoe maly, na mety hoe voazao, mety hoe olona efa tsy namana intsony Jesosy. Eto amin'ity tany ity Jesosy fa nalainao. Ianao manana ny planinao Jesosy, izay mbola mpijoroanao Jesosy. Mety maro ny zavatra mety hoe tsy tanteraka sy tsy tomombana Jesosy. Fa izay safidiny isaotra satria izany ny sitraponao. Mety misy tsy fahasalamana, isaoranay izay mety salama eo amin'ny vatanay Jesosy. Mety misy hoe fahamainana, isaoranay izay misy eo amin'ny fiainanay Jesosy. Isaoranay ny ankohonana Jesosy, ny ray aman-dreny, ny vady aman-janaka, ny mpiray tam-po. Jesosy mankasitraka anao izay Jesosy ny amin'ireny olona izay akaikinay ireny Jesosy avy aminao izany. Mankasitraka ny amin'ny mety hoe asa aman-draharaha izay omenao anay Jesosy avy aminao no mitahana izany Jesosy. Misaotra ny amin'ny fianarana Jesosy. Mankasitraka ny amin'izay projet maro isan-karazany, ny amin'ny asa fanompoana iny indrindra, ny amin'ny teny izay mbola omenao anay isan'andro isan'andro Tompo. Misaotra ny amin'ny fanano masina izay mbola mampahery anay, mbola mampijoro anay amin'ny fotoana rehetrarehetra Jesosy. Andao izay dia ilaza hoe misaotra anao izay ry Tompo tia anay. Misaotra anao izay satria ianao ilay antokana tena tia anay Jesosy. Tsisy olona misaina anay tahaka ny sainanao anay Jesosy. Fony mbola tsy ary izay dia efa tao am-ponao. Fony mbola tsisy izao rehetrarehetra izao dia anao nefa ny saina Tompo. Mankasitraka anao izay Jesosy. Ndao tsika androany tena amen momba antsika ray manontolo eo anatrehan Jesosy. Amin'ny fisaorana sy fankasitrahana. Ialelasitsika androany misaotra anao zahay ry Tompo tia anay. Ataovy amin'ny fonao manontolo izany ery izany. Halleluia. Misaotranao zahay ry Tompo tia anay, fambola
Avetsika misaotra anao zay. Asandrato ny fonao. Misaotra Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ry tompotiana fa mbola nomenao tombonandro zay Jesosy. Afahanay mideranao isanandro. Misaotra Jesosy. Makasitraka ny amin'ny fitiavanao sy ny amin'ny famindraponao eo amin'ny fiainanay. Ny zavatra ataonay, ny zavatra ankinay aminao. Fa lehibe tokoa Jesosy ny fitiavanao anay. Panumpunao sanalay avy Jesosy. Makasitraka feny anaranao zay. Haleluya. Eny lehibe ho anay mivavaka ho anao Jesosy. Lehibe tokoa ho anay mivavaka tokoa Jesosy. Hery lehibe ho anay tokoa Jesosy mivavaka aminao Jesosy. Raha matsiaro zay tamberiny Jesosy tamin'ireny fotoana ireny Covid-19 ireny Jesosy. Tsy afaka nivory zay Jesosy.
androany efa tsy zany tsony jesosy fa mbola menao malalaka indray zahay jesosy afaka miara-miompo afaka miara-miombom-bavaka indray jesosy ianao no atao ty fivoriany ty jesosy ianao le mpanjaka ny mpanjaka ianao no ajaina eto amin'ity fivoriany ty jesosy tsisy anarana hafa homena voninahitra eto akoatra ny anaranao le jesosy kristy avy any nazareta le velona sy masina ary manan-kery mandrakizay mendrika ny ady ianao mendrika ny dery ianao jesosy mpanjaka be voninahitra le mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay jesosy androany izay dia hiary ilaza jesosy fa mendrika ny dera sy ny aja asandratray ny tananay hoanao mba hovony nahitra mendrika ny dera sy ny aja asandratray ny tananay hoanao mba hovony ndao lazantsika eo mendrika ny dera ianao jesosy asandrato ny tananao asandratray ny tananay mba hovony fa mendrika ny dera sy ny aja asandratray ny tananay mba hovony nahitra sary anao magana tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsara anao magana tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao azazikana fa mendrika ny dera ny andriamanitsika halleloia mendrika ny dera sy ny aja asandratray ny tananay hoanao fa mendrika ny dera ianao jesosy sy ny aja asandratray ny tananay hoanao fa tsara ianao mba hovony nahitra tsara ianao magana tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsisy toanao tsara ianao magana tsara ianao tsisy mitovy aminao fa tsara ianao jesosy raisoanao ny dera halleluia atsika tena fa tsara ianao tsika ny toerana magaga ataovy mafy ny feonao
lazao mihitsy tsisy tohana azy amin'izay Andriamanitra. Izany lehibe tahaka ny Andriamanitsika fa Andriamanitra tsara izy sady mpanao tsara mandrakizay. Mendrika ny fisaofany ianao Jesosy, mendrika ny famezam-boninahitra ianao Jesosy mandrakizay. Halleluja. Tsisy tohana raio. Ianao ilay niavian'izao zavatra rehetrarehetra zao. Ianao no anton'izao zavatra rehetrarehetra zao. Zao fivorian'izao koa Jesosy dia tsisy antony raha tsy satria anao. Raha tsy mamenao anay fanamasina dia mandeha amin'ny nofo fotsiny ihany zay. Ianao nefa miteny fa ny fihevitry nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy dia fiainana Jesosy. Ianao nefa tonga ananany fiainana be da be Jesosy. Mangetahita an'izany fiainana izany zay. Mangetahita anao zay fanamasina androany. Androany zay dia hiteny hoe ianao no ilainay Jesosy. Ianao no ilainay fanamasina. Eto indray zay eo anilanao androany, fa milanao tanteraka izay. Ok, polo loatra ianao miteny fa tsy misy fetra ny famezana ny fanahy Jesosy. Araoko ianareo feno ny fanahy fa tsy ho mamy divay ho ny teninao Jesosy. Androany ianao mihitsy ny ilainay Jesosy, amenao anay. Amomba anay manontolo androany. Sotra fanahy masina fa eto ianao. Halleluja. Eto ao anilanao. Tsika rehetra hiteny hoe toetreo mandrakizay. Toetreo mandrakizay. Omeko anao ny fiainako Jesosy. Omeko anao ny fiainako. Handray anao afasakaizanao. Avetsika anao eto ao anilanao Jesosy. Eto ao anilanao. Sotra fanahy masina. Toetreo mandrakizay. Omeko anao ny fiainako. Handray anao afasakaizanao. Ianao no faniriako. Ianao no faniriako. Tokana tsy mba voky Jesosy. Tokana tsy mba voky. Tsisy afaka ka ny toerana. Sy hanome afoty tsy any. Toroy lalana zay fanahy masina. Toroy lalana. Eto ao anilanao. Afofany amin'ny lanitra ny tananao. Lazao, ianao Jesosy no ilaiko. Halleluja. Ianao
Misaotra fanamasina ny amin'ny fahafenanao. Misaotra ny amin'ny fitarianao eo amin'ny fiainanay Jesosy. Androany izay tena miverina Jesosy manolotra momba ny manontolo eo anatrehanao Jesosy. Milanao tanteraka izay androany. Jesosy, mangetahitanao tanteraka izay Jesosy. Miverina amin'ny fony amin'ny manontolo izay Jesosy. Miankohaka eo anatrehanao. Fiderana mety mandalo eo, fiankofana mety mandalo eo, fa ianao mitoetra mandrakizay Jesosy. Tsy hafenina ao anatin'ny mety hoe mozika Jesosy, na mety hoe saritsarin-javatra Jesosy ny fiankofanay, fa tena hoe ataonay pura ho anao zany Jesosy. Jesosy, indro miverina zay Jesosy. Indro miverina miankohoka aminao Jesosy, aminao Jesosy, ifonako ireo fahotako taminao Jesosy, taminao Jesosy. Ohatsika hiteny raha tapitra ny mozika Jesosy. Mety vita ny fiderana Jesosy fa manatona anao foana zay. Halleluja. Tapitsany mozika, Vita ny fiderana, vita ny fiderana, indro manatonana. Nolotra an'izay tsara indrindra any anatintsika antsika ho an'i Jesosy. Te hanolotra izay mendrika anao, ampifalifona. Tsy iray ihany Jesosy, Sirayani tupo, sinakato amini, zizani madrasana. Famiochizani tupo, matene nawa amini, nifukukuterena. Lazaro, então verna Jesosy. Sirayani
eo tsira ihany tompo Sirayani tumbo, Sirayani tumbo. mihoatran'izany jesosy jerenao anzay anatin'ny fony alalina ty Famiotizani tumbo, Famiotizani tumbo. fokony jerenao anao le mpandika ny volo sy ny fo jesosy fa sambatra amin'ny mady am-po fa izy no anitan'Andriamanitra ny fokony jerenao jesosy lazao aminao jesosy ifonako ireo faotako taminao jesosy taminao jesosy alleloia atsika ity tanana mafy ho any jesosy eo ampitsangananao ihany andao tsika hivavaka alleloia tsy ivony fiderahantsika ihany Andriamanitra fa ivony fiainantsika rehetra ihany koa dia vavaka tsika mba tsy hoe mba fanotemoniazy rehetrarehetra izay ho ambareto a dia tena hoe amerina ny voninahitra ny amin'Andriamanitra ianao ve tsy mahatsapa fa na ny fahatongavanao eto ary dia efa vavolombelona lehibe dia hafa mafy alohan'i Jesosy dia ndao tsika hivavaka hoe Jesosy a ianao ny ivony fotoana rehetra tsy androany ihany fa amin'ny andro rehetra iainanay a dia ianao no ivon'izany a dia mamerina ny voninahitra any aminao zay asandrato ny tananao dia mivavaha ianao ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta tsy ivony fiderana ihany fa ivony fiainanay rehetra dia ianao Jesosy ny fijono vavolombelona rehetra izay ho ambaranay eto dia ho voninahitra ao Jesosy tsisy olombelona homena voninahitra tsy misy na iza homena voninahitra fa ianao no ivo ny zavatra rehetra Jesosy enina dia ny fahatongavana eto amin'ity toeranyity ary dia noho ianao satria tsisy mahay manantona anao raha tsy nytomony ray misandrata Jesosy amen andao tsika hitehaka mafy a ho an'i Jesosy dia mandroso tompoka aza Jesosy dolo tsy hainy amerina ny voninahitra an'Andriamanitra noho ny zava-dehibe nataony tamin'ity zanakay ity zanak Kristela faharoa ty tamin'ny ty zazy ty mbola tany an-kibo zany tamin'ny 6 mois teo izy tany an-kibo dia le manao écho foana moa le any amin'ny hôpitaly dia any amin'ny klinika dia nahitany dokotera zavatra atao amin'ny rayany zany hoe misy tsy mety ny rayan'ity zazakely ity à gauche dia teo moa zany dia ankina be daholo zany rehetrarehetra hoe marary le zany malahelo dia hoe ny rafozan'ny Kristela dokotera dia mikropaka be zany hoe hitady izay professeur hoe izay tena mahay sy ny rehetrarehetra hatrany andafy rehetrarehetra any hoe iny any azo ataon'ilay zaza dia hoe mbola tsisy azo atao zany aloha fa le mbola ao kibo le zaza fa rehefa teraka dia teo nanaovana anazy dia niandry anazy aterma dia teraka dia tao amin'ny salle d'accouchement moa zany dia efa teo daholo ny dokotera rehetrarehetra zany niandry le zaza latsaka hoe raha vao tsy mipipi le zaza satria ao amin'ny ray zany no mamorona mipipi dia raha vao tsy mipipi le zaza dia tonga dia atao opération mivavaka zany hoe Jesosy aiza kosa ve zazakely vao teraka hoe vao latsaka dia hodidina ny antsy ve dia mivavaka aloha zany dia misy pipi kay zany satria le droite afaka mamorona pipi dia mipipi ihany aloha le zaza nisy pipi zany mikosiny dia
dia hoe mahafaka tsy haiko firy journée nanao éco amin'izay zany dia nakany amin'ny professeur dia nanao éco dia le pipi zany tsy tafavoaka rehefa jerenao amin'ilay éco fa mijanona fotsiny ao zany tsy afaka manodina an'ilay isa misy tsy mety misy simba zany ny ray an'ilay zazakely nefa zazakely vao teraka dia hoe ina natao zany dia hoe miandry indray aloha zany afaka 3 mois mamerina fa satria le droite afaka mamorona amin'ny pipi any dia miandry afaka 3 mois indray zany dia averina atao éco dia tao anatin'izay moa dia i Christelle no mikarakara ny beauté Andromà Maria trano ary dia ozy hoe antany hoe tany amin'ny pasteur hoa le zaza aloha etoany zany dia nentina tany le ty tamin'izany mbola vao 1 mois 2 mois angamba dia tsy mety dia rehefa nentina tany dia ozy izy pasteur izy na dia samy dia tamin'izay koa izy natolotra moa natolotra an'i Jesosy ilay zazakely dia hoe Samuel ny anarany dia teo dia nitonoiny teo daholo ny zaza dia ozy izy hoe dia nametra ny tanana le kibo le zaza dia ozy izy hoe mamerena ozy izy manao éco fa tsisy ninina intsony io dia efa elaela tsy haiko firy mois teo ny namerina nanao éco amin'izay dia tsisy ninina intsony fa nadio tanteraka le izy zany le ao le taratasiny le éco moa zany ao dia efa hoe normal tsisy anomalie intsony le izy fa normal dia voninahitra an'Andriamanitra reny zao tsika tehaka mafoan Jesosy fa rain simba hatramy am-boka naverin'i Jesosy amin'ny loany mandroso tompoko atain'i Jesosy daholo tompoko mijoroky vavolombelona eto dia tena tsy atombotra intsony ny farany fa tena marina mihitsy efa ao anatin'ny andro farantsika dia tenen'i Jesosy hoe tenenao amin'ny olona hoe ao anatin'ny tafika koa ve ianao izy izy hoe mamorona tafika Jesosy amin'ny andro zao andro farany zao dia hoe tena ao anatiny ve ianao mila misisika tsika zany hoe hiditra ao anaty tafika koa Jesosy tena hoe amonjy fanahin'olona tamin'ny herinandro iny izay nandeha tany Rivomamo ny tory dia teo ampitoriana dia izay moa entre amin'ny sivy sasany eo ka hatramo 2 eo izay no mitory tsy mijanona mihitsy fa mitory foana dia ny ampitoriana ianao tsy mahazo hoe aiza misy seza kely dia tena kely seza aloha fa reraka fa ny anankiray mitory dia ny anankiray mijoro eto miampona zany ianao sady mivavaka fa tsy aseny fanahy masina mivavaka mihitsy dia teo ampitoriana zany dia nisy rangahy tonga avy any dia nanaka ohatra mivovobovoka anaty sachet zay izy dia nijerevana ohatr'izao zay dia tio izy dia nararany teo anoloananay le vovoka tsy tahotra tsy enatra nararany dia napetrany aloha dia nitifitra tery alavitra tery izy ina raha nataon'ity rangahy ty sokatra ho azy ny vavana isy taty zany taty Lovasolo mitory fa zany mbola ity sokatra ho avy mivavaka amin'ny teny tsy fantatra zary io vavaka amin'ny teny tsy fantatra io mbo hatramin'izao mbola tsy azoko mihitsy maninona ary misokatra ho azy ny vavako dia misokatra ho azy ny vavaka dia le rangahy zany io mijery anay midanaka be ina ary titeneniny reto dia verina indray izy dia nidakako no minaran'i Jesosy miala nameny Jesosy fahefana nitsaka maiko asemena za amin'io raha normalement matahotra an'ireny zavatra vovobovoka reny fa nidakako tany amin'ny any nameny Jesosy fahefana nitsaka maiko asemena rano verenana indray dia napetra ty eto izy dia napetra ny teo indray le vovoka dia vita moa fitoriany taty dia niverina izy dia vao vita koa ny fitoriany taty dia misy hirany anay aloha mivavaka daholo izay roa vavy dia eo ilay rangahy mivanaky eo mijery anay roa za koa ary mba mivanakako dia naverina indray ilay vovoka teo anoloanay indimy izy verimberina ohatr' izany ararany fa tena nanitsaka an'ilay izy fa rehako mihitsy anaty tongotra hoe misy zavatra ohatranareo hoe picotement zavatra reny fa ohatra mijanona treto ilay izy fa tena voninahitra an'i Jesosy hoe miasa izy rehefa ao anatin'ilay fitoriana zany ianao
dia après an'iny nandeha nakany Ambatolampy indray izay rovavy nitory semaine oviny tamin'ny talata farany teo larbi farany teo izay nandeha Batolampy indray nitory dia teo am-pitoriana nididiny jilamboto anankidimy angamany ka le maneninay moa voninahitra ny Jesosy fa tena tsara, tsy tsara be hvkl fa tena tsara dia vanaka be daholo ny olona izay mijery an'le maneno dia le jilamboto moa ohatrany nananina kely dia zosto nytontaty lovasoa hoe tongotsika dia vita ozy izy ny fitoriana tonga dia miakatra bus dia lasitsika dia vita tokoa ny fitoriana dia natsoko amin'izay le namako tsy afaka tokony hamangy olona pahery olona zany izay après dia mbola hoe tokony hitory mialatsiny eo aza taty fa tsy afaka nandalo zay voatra reny jilamboto anankidimy reny ozy izy tsy aty amin'ny quartier mipetraka fa hanafika fotsiny reny fa tena voninahitra Jesosy fa omeny fatakarana ianao zany ao anatin'le fitoriana satria raha izay rovavy kely inona moa ny irany jilamboto sy any reny tena hoe rehefa mijoro Jesosy dia tena hoe ao anatinao zany le tena hoe manana teny ianao zany sabatra hoe banjana an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy sy mpanefa ny finoanao zany hoe tsy misy mampaninona anazany fa tsy dika antony dia avy eo après an'indray dia maly nandeha nanao taratasy tany lasora dia ity cheviako ity niakatra tamin'le pavé tonga dia vadika tsy haiko nareo navoa zany vadika chevia tonga dia teo amin'le pavé tena nitrosiny tena zany tena hoe tafetsika teo taitra daholo ny olona rehetrarehetra hoe tsy nanina ve ianao dia za aloha tsy tafetsika fa zao nataoko hoe Jesosy osy nataoko hoe amin'ireny tsy hitako izay vavaka teneno inona ny ataoko fa zao nataoko hoe ty tongotry ity mbola ilaiko ty tory filazantsara tonga dia potak'izay ary tonga dia nitsangana ty vatako ty mbola hitoriako ny filazantsara fa le narary be re tena nitotona tamin'ny pavé sady le pavé re misy an'le zorony reny tena ohatrany hoe natanjaka n'olona teo ohatrany hoe asana hoe vizaka kely angamba na tsy fantatro nananina cheviako fa après any teo mandra-pahatonga an'izao tena hoe rehako mihitsy ny hoe misofla fandronika omeny Jesosy anao rehefa tena hoe vonina eno ary za tena joroko vavolombelona re tena tsy nafantatra an'izany mihitsy ataloha fa neveriko fa hoe neritreritra hoe zavatra lojika foana hoe rehefa reraka ianao dia mila manana rehefa ohatra fa rehefa tena hoe manolo tena zanytsika tafiditra anatin'ny tafika zanytsika dia tena hoe Jesosy mihitsy miditra tsehatra ary tena izy mihitsy manafy ianao hoe tafiny Jesosy Kristy fa zany le hoe mahita an'le doany any arivomamy zany iky tena hoe zay kosa vavikely reto fa aloha tonga dia alohantsika nanga mandeha fa tena rehefa Jesosy momba tena voninahitra fa matahotra ny devoly dia voninahitra ny Jesosy antsika tehaka mafy an Jesosy tsy haiko na nieny tsara nareo fa ny zavatra reko anatin'le izy indimy le rangano naka an'le vovoka dia izy rovavy tsy haiko hoe mofo dimy sazandrandreo hoe dia tary Ambatolampy koa bandy anankidimy dia izy rovavy tsy haiko fa ny zavatra hitako anatin'le izy na dia misy arivo aza lava eo anilanao sy ray alina eo ankavananao dia tsy hatra aminao zany tsaroko hoe tokoa ny teny ao amin'ny exodosy hoe rehefa tena ao amin'ny antom-pisinao ianao fanompona kasitrahana dia soron'Andriamanitra ny aretina izy tsy miteny hoe tsy ho folaka ny chevianao tsy hitolefika loalika ao na ny chevianao fa mety mitrangy zany fa rehefa ankasitrahana ny asa fanomponao dia Andriamanitra momby dia rehefa momby izy tsisy nizaniza tsy afaka mandingana ny faladian-tongotra ao ny zavatra ataon'ny fahavalo fa voalaza fa ny anjara voatendro azy dia mamaky ny pointure kiraronao ao ndao tsika hitsangana dia ndao tsika merina ny voninahitra ao any amin'i Jesosy fa aretina rain hatrany akibondreny ny sitrahan'i Jesosy olona manao izay ataony any mino ahako fa hikasika ny fony Jesosy
fa ny zavatra nyrenesitsika teo aloha dia narovan'i Jesosy tsisy fiatraikany tamintsika izany ary na dia jelamboto anankidimy ara dia tovovavy anankiroa tsy mahavita ninninona fa fiarovan'i Jesosy miaro. Aleloia. Asandrato ny tananao dia averenao any amin'i Jesosy ny voninahitra rehetra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka fa ianao no tao ambadika ireny rehetrarehetra ireny. Ny anaranao no nantsonay dia ianao no namaly. Misaotra Jesosy ny amin'ny nanasitrananao namerenanao amin'ny laoniny izay irin izay hitany dokotera fa tsy mety hatrany akibondreniny fa rehefa niantso anao izay rehefa nanonona fiainana ny mpanomponao dia naverinao amin'ny laoniny izany. Mankasitraka Jesosy satria ianao no namaly vavaka, ianao no tompony aina ary ianao no tompony fahefana rehetra. Misaotra koa ray amin'ny anaran'i Jesosy fa ny anarana rehetra dia tsy natao ho ambony na iotra noho ny anaranao fa tsy maintsy manaiky anao izany. Dia misaotra ny amin'ny fiarovanao mpanomponao tany arivony mamo fa na dia teo ara ny zavatra izay nokasain'ny olona sy ny zavatra hitany maso dia ianao no mifehy ny zavatra rehetrarehetra. Misaotra koa Jesosy tamin'ny fiarovanao mpanomponao izay nitoroteny tany Ambatolampy fa na dia teo ara ny olona izay mikasa anao izay fihevitra tany anatin'ny fonontany dia narovanao mpanomponao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy dia eto izay mamerina ny voninahitra any aminao mpisandrata na dia isy arivo tokoa raha lava eo alilanay sy ray alina eo ankavananay renay amin'izao vaninandro izao fa ao anatin'ny insécurité ny firenena kanefa dia avahanao mpanomponao. Mamerina ny voninahitra any aminao izay mpisandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy andraisantsika amin'ny mpanompony hitondratsika ao anatin'ny teny. Tovy mafy ny tehaka ao zafady. Entanao tongeto ataovy voarain'Andriamanitra fa mangetaeta azy ianao ary te andre ny teny fiainana avy aminy. Rehefa irava amin'ny fotoana satria misy ny fotoam-panomboana ary misy ny fotoam-pamaranana dia aoka ho tanteraka ao anatinao ny antoka fa sady niaona tamin'i Jesosy ianao no niombona taminy na nyray zava-tsoa avy taminy ianao ary tsy niala maina satria ny fankahita sy niombona tamin'ny fanatrehany. Zany ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no hanofa ho fanahitana amin'ity arivo ity. Isaoranay ianao ny fisiany fotoana toy izao ahafahanay miombona aminao eto amin'ny fanatrehanao. Dia misaotra betsaka fa ianao no mpitantana mahatoky mitondra ny fiainanay, mpiandry tsara manana fihevitra feno fiadanana fa tsy mba loza ary feno anay ny fisaintsainanao hevitra tonga anay ho tanteraka any amin'ilay programa tianao. Dia izany no isaona isan-kasitrananao mitenena indray ho an'ny tsiraray avy ataovy mandreny feo anao izay feo mamy be manafana indray, manangana indray, manasitrana, manintsy, mampahery amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Sy tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy manasanao azo toerana eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mamerina ny fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny amin'izao fotoana sarobidy irahantsika eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izao. Ny lohahevitra nomeny Tompo antsika amin'ny tiany ity dia nampitondraina ny lohateny hoe mifandray tsara amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mifandray tsara amin'ny fanatrehan'Andriamanitra.
zavatra ray tena sarobidy ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia ny fanatrehany. Ary ny zavatra nomeny Jesosy hanairana antsika amin'izao takariva ny fanatrehan'Andriamanitra izao, satria nisy mpanompon'Andriamanitra teo nanaitra hoe tsy hoe akatoka intsony ozy izy fa tena efa ao anatin'le vanim-potoana farany isehon'ilay fiverenan'i Jesosy zasy ianao. Dia tia anisan'ny olana tian'Andriamanitra hoentinao eo aminy mba ahafahan'Andriamanitra manampy ianao eo amin'ny andro mpiainanao. Ny déconnexion amin'ny présence na ny tsy fahafahanao mifandray, tapaka fifandraisana ianao sy ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny olona tsy mahafantatra ny alozan'izany no hanamaivana an'izany, fa rehefa fantatrao ny asarobidin'ny fifandraisanao amin'ny fanatrehany dia hiady ianao mba tsy ho tafasaraka amin'ny fanatrehany. Ny olona tsy manitra indray ao anatinao mitovy endrika amin'Andriamanitra. Avereno ny fanatrehan'Andriamanitra atao anatiko manova toetra ratsy ho tonga toetra tsara hitoviko amin'Andriamanitra. Raha vao tafasaraka amin'ireo zany ianao dia tena mitsotra fa tsisy ninona antenenana izy zany. Nefa tokony hisy antenana satria ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa raha mbola velona ianao dia misy antenaina. Galatiana 5:5 andininy faefatra ka hatramin'ny andininy 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tafasaraka amin'ny Kristy ianareo, nizaniza izay mitady ho amarinina amin'ny lalàna. Efa lavo niala tamin'ny fahasoavana ianareo, fa izahay amin'ny fanahy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana ny fahamarinana. Paoly dia nanoratra fa tandremana be sao tafasaraka amin'ny Kristy. Io le tapaka ny fifandraisanao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Lasa olona tsy mahay mandeha amin'ny fanahy fa lasa voasarika handeha araka ny nofo. Lasa tsy mahay mandeha amin'ny finoana fa lasa voasarika handeha amin'ny fahitan'ny maso mamitaka. Ny zavatra hitan'ny masonao réel fa tsy vérité, zava-misy fa tsy fahamarinana. Zay lazain'Andriamanitra tokony ho fototry ny finoanao dia fahamarinana na dia ohatran'ny tsy zay ilay izy androany. Misy olona zao eto ohatran'ny marary, réalité ny aretina, fa ny vérité tao amin'i Jesosy nisy diakapoka ny aretany ho fanasitranana anao. Tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Tonga eto Jesosy ampafantatra anao fa tsy fanafody ny ilainao fa izy mpitsabo sy mpanao fanafody. Ny vérité zany tokony ho sitrana ianao amin'ny pitakarivo ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Matthieu 13:49 amin'ny anaran'ny Tompo. Matthieu 13:49. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ivoaka ny anjely ka anavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina. Zay tafasaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny lasa havany anjely hisaraka amin'ny marina. Tsy mampety zany ianao raha tsy mampety ianao sy ny rapitsinao raha sanatria tafasaraka ara-pahatsapana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao.
mariana fa rehefa avy nandray an' jesosy ianao dia ny fanatrehan'Andriamanitra tsy mandao anao fa ny fifandraisanao aminy no tapaka tontsy eo izy satria misy fifantohana tsy maro toerana avy amina favarim-barianana na azo toerana. Raha vao varim-bariana ianao distrait na inkeo misy favarim-barianana distraction dia manomboka eo le déconnexion tafasaraka amin'le fanatrehan'Andriamanitra eo izay tsy mandao anao. Eny io tsara. Ny testamenta taloha dia mitantara fa rehefa manondrana ianao dia miala Andriamanitra tsisy resaka. Rehefa nanao tsinety Saoly nefa Saoly mpanjaka teo ny fanan'Andriamanitra nanampy azy, nampahery azy, nampandresy azy, vao nanao an'le fahotana amin'le tsy fankatoavana izy dia ny tenin'Andriamanitra nilaza hoe nielan'Andriamanitra Saoly. Tonga dia absence de présence. Samsona ihany koa rehefa nanomboka namboraka ny tsembaratelony tamin'ny Dalila teo a-tongotra Dalila, izay amin'izay le hoe safidiano izay tongotra iforetanao. Fa raha zay ianao manao ohatry ny Maria eo apototry ny tongotry ny tompo fa tsy manao ohatry ny Samsona eo amin'ny fean'ny Dalila. Rehefa eo apototry ny tongotry ny tompo ianao dia mahiratra ny vision anao. Rehefa eo amin'ny fean'ny Dalila ianao tsy maintsy ho jamba nefa rahanao. Misy mihaino ve? Safidio izay fe ametrahanao lohanao. Teo na pastera raha ny fe amin'ny vadiko le fanoharana aloha raisina fa tsy alefa ao amin'ny tompo ny fifantohanao. Alleluia. Tsy natao hisaraka amin'Andriamanitra isika. Tsy mety raha vao tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona. Tsy mampety ny olona ny tafasaraka amin'Andriamanitra. Rehefa amorona ny zava-maniry Andriamanitra amin'ny Genesis toko voalohany dia nitodika nijery ny tany izy ary mibaiko amin'ny alalan'ny teny naloko ny vavany mba hamoaka zava-maniry zava-maitso ny tany. Raha fitinina dia hoe avy tao amin'ny tany namoronan'Andriamanitra zava-maitso. Izay no mahatonga ny zava-maitso raha vao ongotana amin'le tany ka tafasaraka amin'le tany izay nipoirany namoronan'Andriamanitra azy dia malazo. Tsy natao hisaraka amin'ny tany zany ny zava-maitso. Rehefa amorona ny hazan'ny rano Andriamanitra dia nitodika nijery ny rano dia nibaiko izy mba hisy zava-mananaina mandehandeha ao anatin'le rano dia nisy zany. Izay mahatonga ny trondro sy ny hazan'ny rano raha vao tafasaraka amin'ny rano dia sepotra sy maty. Rehefa amorona ny zanak'olombelona Andriamanitra ampisy ny Adama sy Eva teto ambony tany dia nijery ny tena ny Andriamanitra dia nitsodrany sy ny teny mba amolavola ny Adama ho tonga olona ho tsofiny eo amin'ny vavorony mba ho tonga olombelona. Avy amin'Andriamanitra tena zany namoronana anao. Raha maina ny zava-maitso misaraka amin'ny tany ary raha sepotra ny trondro raha misaraka amin'ny rano tsy afaka mandeha ho aiza mihitsy ianao raha vao misaraka amin'Andriamanitra. Tena kaikinao tsy mahazo misaraka amin'Andriamanitra ianao. Jaona toko 10:15 naran'i Jesosy. Fa raha misaraka amin'ny kosa nareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ahoana amin'izay no hidiran'le hoe efa nandray an' Jesosy ianao. Eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Misy fotoana ianao renao mihitsy ny hoe mifandray amin'le fanatrehana dia misy fotoana tafasaraka amin'le fanatrehana fa le fanatrehana eo. Zavatra anankiray nomeny tompo tamin'ity takarivo ity. Ny zavatra resahanao. Tena kaikinao arao akaiky ny zavatra resahanao hoe tena an'izay izy. Ny olona miresaka zavatra hafa ankoatra an'Andriamanitra, ny olona miresaka sujet de conversation hafa ankoatra an'Andriamanitra na ihany koa hoe tsy misy Andriamanitra no manomboka tafasaraka amin'le fanatrehan'Andriamanitra eo. Tsy mihaino ve? Ny resaka ataonao no amaritra raha tafaray na tafasaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Tena kaikinao tandremo ny resaka ataonao hoe. Zao ny parole de
miteraka atmosfera. Ny teny alohan'ny vavanao dia mamolavola sy mamorona tontolo manodidina anao. Misy matoto zao an, tsisy asa. Chômeur. Fa raha vao eo ianao miresadresaka momba an'izany dia mahita asa izy. Satria ianao le miresaka iny manamboatra ny manodidina anao ho lasa terrain favorable ho an'le resahanao. Tena miteny ireny hoe matoto ve? Tsisy zany, efa eo nefa izy. Satria resahanao. Mihoatra lavitra noho izany ny tokony hifandraisanao amin'Andriamanitra. Miresahan'Andriamanitra foana maraina, atoandro, hariva, any amin'ny MP. Ampianary Jesosy ChatGPT. Zay moa izy raha sefa. Ampianaro izy. Miresa Jesosy any amin'izay alehanao sy any amin'izay misy anao mba ho atmosphère de Dieu miaraka aminao ary présence de Dieu no connecté aminao. Aza tian'izany hoe mahafinaritra ilay ohatra matatahotra kely iny. Ianao ny tsy natao handeha amin'ny tahotra fa natao handeha amin'ny fitiavana. Alleluia. Aza miresaka mpamaky trano. Miresahan'Andriamanitra afaka niraka ny anjely nitoby manodidina an'izay matahotra azy. Miresahan'Andriamanitra afaka hiaro anao ary hampiavaka anao ary hatonga anao afaka hivavaka ho amin'ny fokotany rehetra manodidina anao mba hiainan'ny fiarovana izay hiainanao. Miresahan'Andriamanitra. Miresa momba an'Andriamanitra. Ny sujet de conversation antsika rehetra zany mandra-piala antsika eto ambony tany dia tokony ho Andriamanitra Jesosy. Teo na pasteur efa tena ilay jiramany tena asio Jesosy resaka izay aloha dia resakitsika. Ahoana moa ny ampidirako resaka Jesosy amin'ilay jirama? Tsotra be ilay izy. Vitan'i Jesosy ve ny manandratra ny jirama ho tonga orinasa manana ny maizy azy manerana ny Afrika? Mitsoka be ilay amen. So dia tsy possible tsy aloha zany amin'izao vanim-potoana fampiakarana izao. Ohatra mety miena ny herin'ny tompo rehefa tonga izy atakatra e. Ane? Ka afaka mbola atao zany. Tsy midiko zany hoe zany no andeha. Zany no antony ivavany tsy izay fa manaitra anao hoe manana fanantenana. Raha lazarosany pasana efatrandro ary mbola navoaka ny avy tao ninona impossible hita amin'ny masonao atodio amin'i Jesosy amin'ny masonao fa mbola possible zany. Vitan'i Jesosy zany. Vitan'i Jesosy zany. Vitan'i Jesosy zany. Amen. Amaranako azy rehefa miresaka momba an'Andriamanitra ianao dia lasa tafaresaka amin'Andriamanitra ianao. Enoy. Rehefa mandray an' Jesosy ianao dia lasa eo ny présence. Rehefa miresaka momba an'Andriamanitra ianao dia manomboka misy le connexion aminao sy le présence eo. Rehefa miresaka momba an'Andriamanitra ianao dia lasa tafaresaka amin'Andriamanitra ianao manomboka eo indray no mahazo toerana ny communion. Tsy possible ny communion tsy mifampiresaka zany. Hoe zay sy ny tompo mifampijerijery fa tsy miombona be izy nefa tsy mifampiresaka. Miresaka ka. Satria ao ambadika ny fifampiresahana misy zavatra mifampiampita. Enao mampiampita ny zavatra tsapanao mba hifandray am-po amin'Andriamanitra. Andriamanitra mampiampita ny fahatsarano ao anatinao mba ho marina aminao fa avy amin'ny fahatokian'Andriamanitra niantso anao amin'ny communion. Tsy misy ratsy ao aminy dia mba tsy hisy ratsy koa ao aminao. Ka rehefa tsy misy ratsy ao aminao dia lasa feno fahatsarana ao anatinao. Ao amin'ny communion no mamindra n'le fahafenoan'le fahatsarany Andriamanitra atonga anao ho araka ny modeliny Jesosy. Averiko. Rehefa mandray an' Jesosy ianao dia eo aminao ny présence. Rehefa varimbarinao ka miresaka zava-poana dia eo ny présence fa déconnecté ianao tsy mifandray amin'ilay fanatrehan'Andriamanitra izay mitondra ny rehetra ao amin'ny fahasoavana. Zay rehetra ilainao dia ao amin'ny fahasoavana nefa ilay fahasoavana ao amin'ilay présence.
dikan'izay raha voatapaka ny fifandraisanao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra afaka mototra n'le fahasoavana dia tsisy nininina avy amin'izay nataon'i Jesosy ka ho tonga eo aminao nefa ny rehetra ilainao efa vonina sy efa vita ao amin'i Jesosy. Rehefa manomboka miresaka momba an' Jesosy foana amin'izay ianao, miresaka momba an' Jesosy foana, dia automatikement amin'izay fanamasina hiasa hanampy anao ahatonga anao ho lasa hiresaka amin' Jesosy. Eno tsara ny Mose sy Elia dia presaka momba an'Andriamanitra ary indrindraindrindra presaka momba an' Jesosy fa ry zareo tsy nalala hoe miresaka momba an' Jesosy izy io. Fa isika ty amin'ny vanim-potoana farany mahafantatra ny fanamasina amin'izao no mirevele hoe iny zavatra nytenenin'i Moïse iny Jesosy ny teneniny fa Moïse tsy nafantatra. Tovotratra maheno tsara isika aloha. Satria ny Baiboly na ny tenin'Andriamanitra ray manontolo dia miresaka sujet anankiray Jesosy. Ny Baiboly tsy mampianatra anao ahomby amin'ny orinasa. Ny Baiboly manampy anao ahalala fa misy Jesosy, tianao Jesosy ary namonjy anao Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra tsy fianarana mpandeha tokantrano fa ny tenin'Andriamanitra hampianatra anao hoe izy Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra tsy hampianatra anao hoe ahoana ny atonga anao ho mpanan-karena anatin'ny ray adiny ray eto ambony tany. Ny tenin'Andriamanitra dia hampafantatra anao hoe izy Jesosy. Reo olona izay nanoratra ireo be dia be tsy nalala hoe miresaka momba an' Jesosy izy, fa nanoratra izy tamin'izay etaeta ny fandraisany tamin'Andriamanitra. Eny io tsara ny resaka momba an' Jesosy ohatry zareo. Exodus 14:13 amin'aran'ny Tompo. Ary io Mosesy tamin'ny olona miaino tsarasika dia antaniko anareo hoe aiza anatin'izay Jesosy atsangan tsara ny tanan'olo fa sady tonga dia fanadina ty fa fotoan'ny examen koa zao. Amen. Ary io Mosesy tamin'ny olona aza matahotra nareo mijanona ho hitanareo ny famonjen'i Jehova izay ataonao nareo an'io. Ny Egiptiana hitanareo an'io tsy ho hitanareo tsony mandrakizay aiza anaty zao Jesosy famonje Jehova. Satria ny dikany hoe Jesosy Jehova no mpamonjy. Zany hoe Mosesy zany tsy nafantatra avy fandraisaka izy hoe matoky fotsiny nareo dia aza matahotra fa ho hitanareo Jesosy. Mpanjaka voalohany toka 7:24 zao ndray ny tenenin'ny Elia naran'i Jesosy. Koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo dia aoka izy no Andriamanitra. Luc 12:49 itenenako aminao fa ilay Andriamanitra mamaly amin'ny afo Jesosy. Ozy izy Jesosy mihitsy amin'izay. Luc 12:49 tonga nipy afo ety ambony tany aho. Ny resaka momba an' Jesosy Mosesy na dia tsy nafantatra azy. Ny resaka momba an' Jesosy Elia na dia tsy nafantatra azy. Nefa raha ny miresaka momba an' Jesosy tsy maintsy resaka amin'i Jesosy. Matthieu 17:3 tena kekinao miresa momba an' Jesosy foana hoe zaro ny fiainanao hoe atao fahazarana tsara hoe Matthieu 17:3 nefa raha n'le miresaka momba an' Jesosy io miara-mamaky tsika isa 2 ary indreo niseho tamin'ny mpianatry Mosesy sy Elia plus amin'izay ianao miresaka amin'i Jesosy matetika dia manomboka ho maro toerana ny fifandraisanam-po aminao sy ny Tompo izay mamaritra n'ilay atao hoe communion. Lesitsika androany amboary ty resaka lesitsika androany fa inona loatra ny resahanao foana maraina taondroarivo io. Lesitsika androany izay resahanao foana neny eo aminao hoe pastera miakatra ny vidim-bary dia vidim-bary miakatra foana no eo amin'ny fiainanao. Ary mahavariana vao tonga amin'ilay mpivaritra ianao dia nenao rery no ampiakarina. Satria izay ny atmosfera entinao, atmosfera ny fiakarany vidim-bary. Tena sura ve fa zay ve ny tianao hitrango amin'ny fiainanao? Tsy sura fa tsy fehezinao fotsiny ny vavanao sy ny fonao. Amboary fa azo hovaina. Satria ny vavanao efa nividian'i Jesosy, manambavy ianao fa tsy tompo ny vavanao. Averenao amin'ilay tompo ny vidy azy, fehezo tsy teniteny foana, fehezo hiteniteny tsara. Tandremo le conversation ohatra ny enjana neny tao Madagasikara, crise dia ny atmosfera entinao any amin'izay misy ianao, any ianao rery io, tena kekinao, ianao rery hoe
misy miaino ve dia anao zany mandeha eo amina toerana mahafinaritra be ianao rery ny krizy eo satria le zavatra teneninao mandrafitra n'le tontolo manodidina anao lasa tsy mahay mandray zavatra tsara satria ianao mihitsy no olon'ny krizy nefa tokony olon'ny Kristy. Miresa Jesosy, miresa Jesosy. Tsy mampaninona ohatry ny tafaresaka tamiko tena enjana ny vidinetany averenao amin'ny Jesosy fa Jesosy afaka mita. Zay le exercice. Jesosy afaka manome vary. Tsy voatery vola no omeny Jesosy. Gonim-bary eraky ny camion afaka omeny Jesosy. Nefa tsy atonina ohatranareo koa le ray camion. Tanareo amin'izany ve zavatra afaka ataon'Andriamanitra mihoatra lavitra noho izay mahaterentsika fa teneny dia resao foana. Inona kay nataon'i Jesosy rehefa tsisy vary ao anatin'ny tenin'Andriamanitra nytantarainy ao ry Mosesy vary avy any an-danitra possible zany. Davida nisy olona mitondra mofo sy vary possible zany. Tamin'ny andron'ny Saoly olona tsy fantany tonga dia nanome mofo. Fampahitana fity avy amin'ny olona tsy fantatra. Ianao zany possible mandalindalena ny osy be dia ty vary. Amin'izao vanim-potoana izao ohatry ny sarotra ny inao zany. Voaka ny trano hoe tsisy ninona ny verina vany ianao dokera. Babty. Tena kaikanao fantatrao fa possible zany. Miresa Jesosy. Miresa Jesosy. Miresa Jesosy. Miresa Jesosy. Mety misy problema ny zanakao. Miresa Jesosy momba ny zanakao. Miresa Jesosy mahakasika ny kany zanakao. Feno Jesosy eny am-bavanao ary feno Jesosy ao amin'ny tranonareo. Aoka tsy ho Jesosy misoratra eraky ny rindrina fotsiny fa Jesosy mivoaka eny am-bavanao amin'ny fotoana rehetra. Rehefa iaraba ny ankonanao ianao tahiny Jesosy nareo ry ankonako. Rehefa andeha zareo andeha hiasa andeha hianatra tahin'Andriamanitra nareo ry ankonako andeha hiasa andeha hianatra. Fenoy Jesosy. Asio Jesosy. Fa ry Mosesy sy Elina ny resaka momba an'Andriamanitra momba an' Jesosy nefa raha zareo nentin'Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra hiresaka amin'ny Jesosy. Manasanao hitsangana to dia ametraka an'izany amam-bavaka tsika. Asandrato ny taninao dia teneno Andriamanitra ampio ahy feny ato anatiko. Tena angetaeta ny fanatrehanao. Mba ho feno anao ny vavako. Ho feno anao ny fiainako. Ho feno anao ny resaka ataonay menakavy. Any amin'izay alehako, any amin'izay hitondranao aho, amin'izay rehetra mpanaovinao aho, dia ho feno anao ny zavatra teneniko. Andriamanitra ray amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsaroviny tsiraray avy tonga eto amin'ity takarivo ity. Mba hay hifandray amin'ny fanatrehanao ka tsy ho tapaka fifandraisana amin'ny fanatrehanao. Mba ho tapitra treo tompo ny resaka déconnexion amin'ny présence anao. Fa amin'ny andro mpiainanay mba rahampatonga anao eny amin'ny rao an-lanitra dia ho tsara fifandraisana amin'ny fanatrehanao zay mba hahafahanay miombona amin'ny fanatrehanao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Itehaka mafy be tsika ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety kely dia hitotsika amin'ny fandarana manaraka. Alleluia. Tsisy hitako nareo. Tay Jesosy tsika rehetra andao hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanatitra antsika. Misaorana Andriamanitra amin'ny fitiavany amin'ny famindrapony amin'ny fiainantsika isan'andro. Dia homey voninahitra izy androany. Ary tsy hoe anatin'iny box iny izay rehetra nomaninao an'Andriamanitra na fanatitra na ny ampafolo-karena na sakrifisy izay homentinao an'Andriamanitra androany. Dia tahiny tompo ianao. Programantsika raha-pitsy maraina amin'ny fotoana mahazatra amin'ny fito maraina ny fotoanantsika eto amin'ny firaisana latabatra amin'ny tompo dia anasananao io fotoana io tongava mifandraisa amin'Andriamanitra indray ao anatin'izany fanasana omen'Andriamanitra antsika izany. Ny amin'ny herinandro rehetra iny dia efa fantatra ny programantsika ny sekoly dia latsinainy ny talata ny alarobia etsy amin'ny SOPU ao amin'ny rihana faharoa. Raha zao ianao vao tonga eto dia manana an'ireo programa ireo zany tsika latsinainy talata ny alarobia etsy amin'ny SOPU ao amin'ny rihana faharoa amin'ny fito ka hatramin'ny valo sasany ny fotoanantsika ny alatsinainy
sekoly ho an'ny famahana olana ny talata sekoly mpanasitranana ary ny alarobia sekoly ho amin'ny fitahiam-panahy sy ny fanambiana toetra dia tahin'Andriamanitra tsika amin'ireo fotoan'ireo a ataovy izay azonao atao ataovy izay ahafahanao koa mandamina amin'ny programa mba isan'andro manana teny vonona hoentinao miatrika tontolo andro a isan'andro ny zomatsika miverina eto amin'ity toeranyity ihany a dia miaraka misaotra ny tompo a eto amin'ity toeranyity amin'ny efatr-oratolakandro ihany a ny fotoanatsika akoatr'izay a raha ohatra ianao koa tsy manana fiangonana andehanana rehefa isaky ny alahady a satria tsika tsy manana programa ho amin'izany dia misy ny vondro-bavaka izay afaka vonjenao etsy an-tanymena misy vondro-bavaka miditra amin'ny 7 maraina miaraka amin'ny pasteur sandratra ianao dia any Fort-du-Chêne koa ianao afaka mandeha any Ambomanga kely ianao afaka mandeha any Ambotry Manjaka ianao afaka mandeha any Antsoron'Madida ianao afaka mandeha miaraka amiko a dia tahiny Jesosy miantso anao fotsiny ianao raha ohatra ka andeha ho any tahiny Jesosy dia reo programantsika ireo akoatr'izay a dia aza adinoana manana ny radiotsika 90.8 FM dia ao ahafahanao manaraka toriteny a isaky ny adiny ray ao misy toriteny mandeha dia ahafahantsika manaraka nyreny izay zavatra rehetra ny raisintsika teto reny akoatr'izay a manana koa tsika manaraka ny Facebook ianao a dia afaka manaraka amin'ny hvkl-mission events dia hitanao daholo koa reny toriteny rehetrarehetra reny a tain'Andriamanitra manokana ianao manasanao hitsangana injiro ny tananao dia hivavaka sika misaotra mankasitraka manome voninahitra anao izay raha aminaran'i Jesosy a misaotra ny amin'ny fahafahana mbola hitondranay ny fanatitra eto anatrehanao ianao ny tahy ianao nanambona ny tsirairay ary ianao ilay miteny hoe aoka tsisy eo foana eo anatrehako tsy mitondra fanatitra mba hankasitrao izay rehetra netiny tsirairay androany voninahitry ny naranao ary ianao no meham-boninahitra sy ankalazaina mandrakizay ary mitiandroandroanyity Andriamanitra miverina izay satria ny fonay indraindray no miovaova tsy matoky ianao nefa ianao Andriamanitra manome toky fa ianao any tsy mandao na mafo ianay mihitsy verina izay ao amin'izany tontolo mifatokisana tanteraka anao izany Andriamanitra ary miankina tanteraka aminao satria tsisy tsy ho hainao ataony zavatra rehetra ho anao mivoninahitra ho anao mifankasitrahana amin'ny anaran'i Jesosy amen tehaka mafitsika ho voninahitr'Andriamanitra Alléluia. Ao fontananao dia hivavaka sika mba ho ao anatin'ny fotsika ny etaeta ny fanatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo a vavaka izay amin'ny tetakarivo ity mba ho marina aminay ilay teny nomenao a tokony hitondra ny fifandraisanay aminao mandritra ny titony ity sy manomboka amin'ny titony ity mba ho karazana zanaka izay tsiraray avy izay tonga eto a ay ametraka ny fisinao ho mihoatra noho ny fisehonao ho mihoatra noho ny fiasanao enao misy mihoatra noho ny enao miasa enao eo mihoatra noho ny enao miseo toindray maika izay amin'ilay zavatra mahatery maika izay amin'ilay karazana vaholana fanasitranana fahagagana valim-bavaka titakarivo ity izay Jesosy mangataka amin'ny fanampiana fiainao avy aminao atonga ny any anatiny tena ho tia ny fanatrehanao tokoa angetaeta ny fanatrehanao isan'andro ifandray amin'ny fanatrehanao isan'andro tsy ho tafasaraka amin'ny fanatrehanao isan'andro amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta ampianaro izay hiaraka aminao ampianaro izay ametraka ny vesatry ny teninao fa raha tafasaraka aminao izay dia tsy mahay manao na inona na inona
takarivo ty tompo dia hitondrahanay ny fiainanay eto anatrehanao. Mino zay fa ny fanatrehanao miasa foana, ny fonay dia misokatra ary sokafanay ahafahanay mahita ny fiasanao. Tsarovy zay amin'ity takarivo ty amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Avao tananao dia tsika nambara amin'ny tompo fa tsy manan-kaletsika raha tsy ao amin'Andriamanitra. Tena marina ireny rehefa nanontanian'i Jesosy ry Petera, satria nisy mpianatra niala verin-dalana dia niteny Jesosy hoe nareo koa ao izy hiala. Dia zao nitenen'i Petera hoe ho any amiza moa zay izy fa tsy manan-kale zay, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Dao tsika nambara ankiry ataovy mahaterany anatinao hoe aiza moa no alehanay Jesosy. Tena ataovy resy lahatra fa ny fanatrehan'Andriamanitra ampy, ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny fanatrehana ampy. Na inona ho teneninao eto amin'ny takarivo teo hoe ty pastera le problema, ampy ny fanatrehan'Andriamanitra, ampy zay efa vitan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Mahatonga izy ohatra mbola tsy mipotra satria tsy mifandray amin'ilay niaritra ao atsika isika dia ny fanatrehan'Andriamanitra apetrao eo amin'ny toerana mahizy azy, merika azy, zany fanatrehan'Andriamanitra zany. Amakivaky an'ity volana marsy ty ianao, amita an'ity deuxième trimestre ty ny ankizy, amita an'ity taona 2025 ty zasy ianao. Ataovy resy lahatra ny any anatinao, miaraka amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fotoana rehetra. Inona mitanga sy miseho aza vela izy zavatra ampisaraka anao amin'ny fitiavan'i Kristy. Amen. Ratsisy anao aizo no andeha, ratsisy anao aizo no aleha, ratsisy anao anatrehanao Pensa no limite,
ianao tiako tikianao Jesosy ray amin'ny anaran'i Jesosy a tsaroviny tsirary avy izay tonga eto androany misy amin'reto zanakao reto a mety tsy tafaverina tao aminao aoko fotoana fa aniverinao aminao zao fotoana zao mety matahotra izy menatra mety sadaikatra nefa ianao vonina andray azy raha tonga eto ianao amin'ity takarivo ity mahatsapa hoe sady tafasaraka tamin'Andriamanitra ny lavitra azy verena fa tianao Jesosy ary izy no afaka hanampy ianao isian'ny fiovana eo amin'ny fiainanao azadino a manana fampakarana ao atrehany zasy ianao aoka tsy ho tavela ela ao anatin'io fahotana io ianao fa ho tafialao ianao an-tsafidy a avy amin'ny fahatsapahanao ny asalibidin'ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka aminao ray amin'ny anaran'i Jesosy ampio ny tsiraray avy tena atsapa fa eo ianao tsy mamela azy irery ary manampy azy tia azy ary vonina ny ampandresy azy eo amin'izay ady mety misy eo amin'ny fiainana tsarovy zay rehetra tonga teto amin'ity toerana ty androany ariva ao ny marary a mino amin'ny fony amin'ny manontolo izay fa ianao le Andriamanitra ny fanasitrana matoa nisy ray aman-dreny nitondra zavikely teto vavolombelona fa rayatra ny amboaka nisy problème marary tsy mety fa nosotranonao zany tsarovy akio izay tonga eto mety ho aretina sy fanaintainana efa ela mety efa tranem-boaka mety efa noheverina fa tsy ho sitrana intsony manatenanao zay tsy zany no antony atongavana eto fa manomana ny fampiakarana kanefa ao anatin'ny fiandrasana ny fampiakarana mihiny kosa zay fa afaka hisitraka ny fahasoavam-panasitranana avy aminao sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'izay aretina mety tsy ho voatonoko fa ianao mahalala na mety izay tsy fantatro ihany koa ka izay rehetra tsy namboleny ray ao anatinao a onkotan'izany amin'ny anaran'i Jesosy hatrany tapidokatra ny paladia aoka ianao ho sitrana sy nisy anankiray niaritra ao anao ary nidiakapoka nanaintaina izay niaretana teo amin'ny lamosiny sy ny vatany fanasitranana maimaimpona ao anao raisy izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta aoko sitrana amin'ny fonao amin'ny anaran'i Jesosy aoko sitrana amin'ireo karazana ratra ny lasa ihany koa ny ainao ny amanao aoka handray restauration sy fananganana vaovao amin'ity takarivo ty aoko sitrana ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy aoko sitrana ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tahiny Jesosy ny tsiraray avy izay tonga eto amin'ity takarivo ty mahita fa ho tonga olo ny fanatrehan'Andriamanitra ny tsiraray avy izay tonga eto mahita fa manomboka iova ny voambolana eny am-bavantsika mahita fa ho presaka momba an' Jesosy ny tsiraray avy izay tonga eto amin'ity takarivo ty ary mahita fa ho presaka be am' Jesosy izay manatrika eto amin'ity takarivo ty mahita fa izay olona izay hiaina communion tsara tsy tafasaraka ary tsy tapatapaka intsony a miaraka amin'Andriamanitra manomboka androany a amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy verina masa sy manan-kera avy Nazareta raha sy tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy satria tsara fiombonana amin'Andriamanitra ianao hitanao aneny tomboka hiaro anao tsy ho voendraka ianao tsisy mpamonono latratra ny ainao amin'anaran'i Jesosy ianao sy ny ankonanao izay rehetra tianao entina mambavaka ho arovanareo ny anaran'i Jesosy ho arovana mipangalajaza ny ankizy ho mpangalatr'olona ihany koa tsy ambininy zany amin'anaran'i Jesosy ampamirapiratra ny tavany aminao aneny tomboka mindra fo aminao mandehana ary laina amin'ny rana fo ary mamindra fo ihany koa amin'izay manodidina anao amin'ny anaran'i Jesosy anandratra ny tavany aminao aneny ny tompo ka nomeanao fiadanana izay fiadanan'i Jesosy zay ho voatahiry ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen mandehana ho takariva feno voninahitra weekend miavaka ny atrehanao miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra semaine tsara be io semaine ho avy io satria semaine ny aloava amin'ny fanapa-kevitra tsara ao anatinao iombona tsara amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifampiresanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amin'ity volan'ity andre vaovao tsara avy any aminao zay rehefa tonga amin'ny fotoam-pampakarana ho voniny ianao ho isan'ny virjiny 5 endry amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tsara ora ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao a dia ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo a amen misy fotoana ny tanora zay raha pitsoriva annulé
dia reporté fa mbola mihaino vaovaotsika le rapitsoriva reporté sy annulé tiaka mafitsika ho an' jesosy rapitsodray ho an'izay afaka